Ange Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. vous présente Nivavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. vous présente Nivavo. Antony mampiembotra ny mpamaty vola hiditra eto Madagasikara ny mety hisian'ny krizy ara-politika ahina mafy amin'izao vanim-potoana fa ny manana ny fifidianana izao hoy ireo mpandraharaha. Ankilana anefa maro ireo sehatra tsy voatrandraka eto Madagasikara izay any an-tanana ireo tanora hamorona sy hanangana orinasa. Olana sedrain'ireo mpiasa tena en ligne na mpanao asa freelance avy eto Madagasikara ny fanaovan'ireo vahiny mpampiasa ny karama homora raha mitaha amin'ireo firenena hafa. Ankoatra ny faiza manaon'ireo malagasy isan'ny antony isafidianan'ireo vahiny hampiasa olona avy eto Madagasikara ny fahamorana isan-dambola malagasy raha oharina amin'ny azy ireo. Any ivelany tafiditra anaty krizy politika sy krizy ara-pahasalamana tanteraka ao Haïti amin'izao fotoana. Mitombo ny isan'ny olona marary ny kolera mihitatra ny krizy sy ny fikorontanana ataon'ny mponina maro ao an-toerany. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Alahady 9 oktobra 2024 ankafaliany indray tombokilasy tombokovavy no anaterina ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity. Ampanazanatra no anasanantsika rehetra anaraka izanatra amin'ny farany. Anboantsika ny fampalalam-bavao antony mampiaina ny mpamatsy vola hiditra eto Madagasikara ny mety sy ny krizy politika izay ahina mafy amin'izao vanim-potoana fanomanana ny fifidianana izao hoy ireo mpandraharaha. Ankilanefa maro ireo sehatra tsy voatrandraka eto Madagasikara izay any an-tanana ireo tanora hamorona sy hanangana orinasa. Fanadediny. Taorian'ny valanaretina Covid-19 misedra olana ny tontolon'ny fandraharana. Maro ireo mpamatsy vola izay niala teto an-toerana raha ny fanazavan'ireo mpisehatra. Betsaka amin'ireo tanora no manana traikefa sy fahaizana entina hanangana orinasa iray. Saingy isan'ny olana voalohany fitadiavana famatsim-bola raha ny fanazavana hatrany. Toerana rehetra afaka hitsiboana daholo. Ampiasako le terma hoe hitsiboana. Mila fotsiny ny tsirairay mahay mitady ny mpiara-miasa miaraka aminy satria rehefa tsara ny partenaire-anao dia ninina zavatra ho entrepreneur-anao tokony afaka handroso daholo. Izay no encouragena ny tanora andraharaha satria sady opportunité ho an'ny firenena ilay izy ialana amin'ny fahantrana no ihany koa afaka mamorona asa ho an'ireo tanora hafa. Donc appréciena ny mpandraharaha ny tanora andraharaha. Mifampiankina ny tontolon'ny fandraharana sy ny lafiny ara-politika raha ny fanazavana. Ny tsy fisian'ny fahamarian-toerana politika izay mitarika krizy no isan'ny antongoavana ialany ireo mpamatsy vola ao amin'ny firenena iray. Oui, ny investissement aloha misy risque foana e. D'ailleurs moa zany izay mihitsy ny atao investissement misy risque ao ambadika an'ilay izy. Ny risque be da be raha tsy ilaza fotsiny ny environnement ny écosystème eto Madagasikara mahakasika ny resaka entrepreneuriat. Be da be ny mbola zavatra filoha na karazana lalàna fotsiny raha mbola misy lalàna toa hoe mbola tsy tena mipetraka tsara eto par rapport amin'izay resaka fampiasana vola izay. Ny risque ihany koa dia akoatran'ny risque crise politika izay
dominant antsika moa zany zao hitra fividianana misy riska ngedabe zany ho ansehatra ny fampiasana vola. Manomboka amin'ny 4 tapitrisa ariary ny famatsim-bola ahafahana manangana tetikasa iray raha ny fanazavana. Manodidina ny 20 faingo 900 ny tahany fandraharana raha ny eto Madagasikara araka ny antotanisa izay navoaka ny Instat sy ny GEM na ny Groupement des entreprises à Madagascar. Olana sedrain'ireo mpiasa tena en ligne na ireo mpanao asa freelance avy eto Madagasikara ny fanaovan'ireo vahiny mpampiasa karama mora raha mitaha amin'ny firenen-kafa. Ankoatra ny fahaiza-manaon'ireo malagasy, isan'ny antony isafidianan'ireo vahiny hampiasa olona avy eto Madagasikara ny fahamoran'ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'ny azy ireo. Ankoatra izay, manaratsendrika ireo freelanceur avy etỳ Madagasikara ireo mpiara-miasa vahiny. Amin'ireo mpiara-miasa vahiny ny fisian'ireo tanora tsy mahavoafehy ity sehatra iray ity. Fanadihadiana entiny Mirana Clara. Ambany ny karama omen'ireo mpampiasa vahiny sasany ny mpanao freelance na freelanceur malagasy raha oharina amin'ny karaman'ireo freelanceur vahiny. Anisan'ny antony izany raha ny voalaza ny fahitan'ireo vahiny ny sandam-bola malagasy izay ambany raha oharina amin'ny firenena hafa. Misy foana ao anatin'ilay izy araka ny nolazaiko teo zany hoe matoy izy manome an'ilay asa aty Madagasikara dia ny ao anatin'ny sainy zany mora ny fiainana aty. Io moa tsy fantatro hoe inona ny nahatonga an'izay satria tonga dia izay zany ny ao anatin'ny sainy na dia ataontsika hoe ny namantsika itsy amin'ny rahavavy aza nosy rahavavy eo Maorisy dia mieritreritra raha ny sandam-bola ny ariary sy ny ropia tena tsy dia mifanalavitra fa dia matoa ny asa ary lefa ny aty dia mora ny eto. Mipetraka zany zay na ao amin'ny tontolon'ny finansiana zay tena mipetraka fa siko faly izy tena miankina amin'ilay personne zany na ataontsika hoe société. Raha olona manana compétence ianao zany dia afaka miteny ianao hoe fahalalana mitovy, asa mitovy na any Frantsa ianao no manakarama olona ohatran'io ihany ny résultat azo. Ankoatra izay, betsaka ireo tanora no mirona amin'ity asa freelance ity kanefa tsy ampy ny fahalalana ireo ny sehatra asa idirany. Vokany, manaratsendrika ny Madagasikara izany ka mahatonga ireo mpampiasa vahiny sasany tsy mahasamy miara-miasa amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Ny ankamaroan'ny tanora zany mieritreritra hoe ny freelance ohatran'ny hoe échappatoire. Nefa ilay izy tsy échappatoire amina asa zany fa tena ohatran'ny hoe raha misafidy ianao dia ohatran'ny hoe teo hanao mpampianatra ohatra. Dia ohatra hoe te hanao magistrat ohatra dia ny freelance zany ohatran'ny hoe tsy échappatoire ilay izy fa asa mihitsy. Zany hoe tsy mahita asa ianao dia lasa hanao freelance satria inona ny anton'izay hoe ny bebe zany tanora mitsofoka any anatin'ilay izy tsy mahafantatra akory le domaine tiany hanaovana an'ilay freelance satria ny dikan'ilay freelance zany ohatran'ny hoe manao tsy ho teo salarié ianao, tsy miasa amin'ny entreprise ianao, tsy teo salarié zany ianao dia ianao no mitady ny asa dia entre parenthèse moa zay no mahaliana ny tanora anatin'ilay izy hoe ianao ihany no patron ny tenanao zany. Tsy aivina ho an'ny tranokala freelance informatique manokana manodidina ny 700 € na mihoatra ny 3 tapitrisa ariary ny karama isan'andro na ny tarif journalier ho an'ny consultant freelance en informatique. 100 € na mahery ny 2 tapitrisa ariary ny ho an'ny data scientist. Eo anelanelan'ny 300 € ka hatramin'ny 100 € eo ny karama isan'andro ny développeur freelance izany hoe manodidina ny 1 ka hatramin'ny 2 tapitrisa mahery ariary eo. Vitsy amin'ireo malagasy freelanceur misehatra amin'ny informatique no mahazo an'izany karama izany raha ny fanazavana. Tontosa tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny hetsika famelabelan-kevitra izay nataon'ireo fivondronan'ireo mpandraharaha malagasy any an-toerana na ao anatin'ny fivim-pamaha. Nisy ny fifanarahanm-piara-miasa tamina banky tsy miankina iray izay ahafahana mampandroso sy mampiroborobo ny sehatra fandraharahana eto Madagasikara. Cool TV Antsirabe. Anisan'ireo faritra eto Madagasikara ahitana mpandraharaha maro ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Porofon'izany ireo orinasa lehibe madinika sy salatsalana izay miasa eto. Eo ihany koa ny sehatry ny fiariana izay ataon'ireo mpandraharaha madinika. Ho fanatsarana izany tontolon'ny fandraharahana eto Vakinankaratra izany dia nisy ny famelabelan-kevitra izay nataon'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na ny fivim-pamaha teto amin'ny efitrano malalaky ny tranobe kolontsaina teto Antsirabe. Tanjony fivim-pamaha ny ahatonga ireo mpikambana ao anatiny mpiantoka mahomby amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny Madagasikara. Araka izany dia nisy ny fiara-miasa ny fivim-pamaha sy ny banky tsy miankina iray eto an-toerana ho fanampiana ireo mpandraharaha eto Vakinankaratra ary isy ny fijerevana manokana ny tolotra ho azy ireo
sy ho fanamorana ny fampindramam-bola. Ity conférence natao androany ity zany izay karakarain'ny fivondrona am-pandraraha malagasy na ny fivim-pamaito vakinakaratra dia fotoana anankiray fanao isaky ny 2 volana atao hoe le rendez-vous de fivim-pamahy. Izy io dia manome lohahevitra ho an'ny mpandraraha eto toerana ny amin'ireo zavatra lehibe sy mety mampandroso ny sehatra ny fandrarana. Fa androany dia niara-niasa tamina banky anankiray izay nanao fifanaraha-piarah-miasa izay mba hanomezana tolotra sy hijerevana izay hampandrosoana ny sehatra ny fandrarana ireo mpikambana na izay efa misehatra ao anatin'ny fiarina moa zany itony fivim-pamahy. Amin'ny ankapobeny dia mbola tsy nisy aloatra eto ny fijerevana manokana nataon'ny fanjakana ho ansehatry ny fandrarana eto Madagasikara ho hiatrany ny tompon'andraikitra avy eto Vakinakaratra. Ny fivim-pamahy manohana sy manampy ireo ezaka izay ataon'ireo mpandraraha tsirairay amin'ny alalan'ireo tantsorika ara-teknika omena azy ireo eo amin'ny sehatry ny fandrarana. Iainan'ny mpandraraha amin'izao dia tsisy fanohanana manokana ho an'ny orinasa fa dia samy mba mijery izay fomba entiny manabe voa ny fandrarana izay ataony ny tsirairay avy zany fa dia fivondronana mpandraraha malagasy mantsy misy tena farany hoe mpandraraha kely tena hoe très petite entreprise mihitsy tena TPE ny ilazana azy. Reo zany dia tena le hoe ohatrany hoe le olona manomboka manao fiompiana koa manao poulet de chair ohatra ao anatin'izay zany. Dia reny nefa tsy ny tena fampirisihana sy ny zavatra ampianarina azy amin'ny lafiny faharoa ohatra ka mala le zavatra faharoa dia hoe mila tohana tokoa ara-teknika izy ireo ka ny antopisian'ny fivondronana tahaka izao hoe ny groupement tahaka izao dia mitady ny fomba rehetra mba hanampiana azy ireny amin'ny lafiny teknika ohatra dia anisany anankiray izay ataontsika zao toy ny sehatra fivoriana androany tony. Androany moa resaka banky no resantsika fa efa nisy fampianarana momba na sehatra teknika hafa izay ampianarana an'ireo mpandraraha. Araka izany dia anisan'ireo fikambanana manohana sy miezaka mampandroso ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ny fivim-pamahy ary efa maro ireo mpandraraha avy eto toerana sy manerana an'izao tontolo izao no ao anatin'ity fikambanana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray, maro ireo tantisampam-boly no miova seha-piariana toy ny fanaovana biriky amin'izao fotoana. Anton'izany tsy fisian-drano tonga eny an-tambary vokatry ny ahitady. Ankoatra ny olana amin'ny fiovan'ny toetry ny andro, isan'ny antony mampiena ny vokatra avy amin'ireo tanitsaha ihany koa ny faty antoka amin'ireo akora fototra ampiasaina taorian'ny fiakaran'ny viditsolika. Fanadidiny. Misedra olana amin'izao fotoana ny tontolon'ny fambolena vary. Anton'izany ahitany izay mitarika tsy fisian'ny rano. Tamin'ireo komina ambanivohitra nanaovana fanadidiny toy ny Tetsimbohitrimanjaka izay isan'ny komina mamatsy vary Antananarivo. Miova seha-piariana ireo tanitsaha noho ny fantiantoka amin'ny fambolena. Raha ho an'ny Rafaly Arimanitra Jean-Louis manokana, efa mantaona ny tsiram-pianakaviana ity no nisehatra tamin'ny fambolem-bary. Noho ny tsy fisian'ny rano eny an-tambary, tsy maintsy nanamboarana biriky ny tambary. Eny tompoko. Marina tokoa fa maromaro manao biriky amin'ny tambary eto Ambohitrimanjaka fa naray voalohany tompoko betsaka no tsy anasa ny tanora maromaro mihitsy izay tsy anasa fa roa manarakaraka izany tambary zany mijaly rano foana tatoato ka le fijaliana rano izay lasa ohatry ny avoavo le tambary dia anasoranay le tambary atao biriky fa ny tambary akory tsy vononay fa ravina atao tambary ihany avy eo. Tena marina zany hoe tombony tsy dia misy fa saingy hoe sady tsy anasa moa ny ilaina le tambary efa iva kokoa. Ny azo ao nanaovako eto vao tamin'ity taona ity azo ao hoe tsy mahazo rano le tambary teo dia ampidiniko iva dia amin'izay mba mahazo rano amin'izao. Raha ny fanazavana tsy azahoana tombony ny fanamboarana biriky saingy noho ny fahasahiranana miatrika ny vidim-piainana no tsy maintsy nirosoana tamin'izany. Isan'ny antony nirosoana tamin'ity sehatra ity ihany koa raha ny fanazavana ny fiainan'ny vokatry ny vary isan-taona. Taloha zany ny tany Ketsandrery rehefa volenay dia azahoanay 100 kilao akotra eo fa amin'izao zany le izy rehefa volenay eo amin'ny 70 kilao sy sam'le mijalijaly rano dia manapa-kevitra izay manana an'le tany avo hoe ndao ampidinana kely. Raha nanao fanadadiana tany amin'ny komina hafa toy ny Tetsimieritsadosika izay mamatsy sy ankotrana sy legioma ireo tsena ao Anamotana sy ao Anosibe, niakatra ny vidin'ireo ankora ampiasaina entina ambolena taorian'ny fiakaran'ny viditsolika. Mazava ho azy moa ny fiakaran'ny viditsolika dia mihetraka amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Raha tsy etỳ fotsiny hoe any amin'ny resaka fanafarana zezika satria
mbola miaina ny fanafarana an'ireny zezy bazary iny ny tantsaha ny ataontsika hoe vokatra fanatsarana ny fambolena dia saika avy any andrenivohitra. Amin'ny ankapobeny moa zany ny karazana legioma sy ny haninkotrana izay anisany mampalaza an'ity faritra ity ny tena avokarina eto, toy ny haricot vert, voatabia, sanjo, mangazo, vomanga. Dia izay no mahatonga an'ilay tsy maintsy jerena ny lalana ahafahan'ny olona mamoaka vokatra satria misy hatrany amin'ny 13 kilometra mialeto ny mandrafitra ny commune Mersy Tosika dia jerena hoe aiza avy ny tena hoe sarotra ny lalana sy ny sisa dia irahamanao amin'ny fokon'olona ny hatreto mbola tsy hita mazava ny drafitra entin'ny fanjakana anamavanana ny olany mpamboly eto Madagasikara ny fambolena izay isan'ny fototry ny fiveloman'ny malagasy. Raha ny antotanisana avoaka ny RGPH 3 mikasika ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara. Ny 8.9 ny ireo tokantrano no misehatra amin'ny fambolena. Ny 1.5 amin'ireo mpamboly ireo no hita aty andrenivohitra. Isan'ny antony mamparefy ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara raha ny fanadihadiana ny tsy fisian'ny drafitra entina hampandrosoana ny fambolena. Raha tsy aivina, nanomboka tamin'ny taona 2000 no nametraka ny politique de développement rural ny fanjakana tamin'izany fotoana. Ny taona 2013 nisy ihany koa ny PSAEP na ny programme sectoriel agricole et pêche. Ny taona 2012 manodidina ny 430 ireo tetikasa entina hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ireo rehetra ireo izay mijanona ho tetikasa fotsiny ihany fa tsy hita taratra ny fampiarana izany. Tsy misy ny fanadihadiana manokana ny fiavian'ireo vola entin'ireo mpanjifa eny amin'ireo cash point. Ho an'ny mpanao cash point iray misy tonga hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ny vola entin'ireo mpanjifa ho atao transfert na ampidirina amin'ny laharana finday hafa. Tsy manontany ny fiavian'ny vola ny asa ataon'ireo mpanjifa tonga eny amin'ireo mpanao cash point, fanontaniana manodidina ny fandraisana ireo vola entina kosa no apetraka anatin'izany. Tsy misy fanaraha-masy manokana ny fivezivezen'ny vola eny amin'ny cash point. Tsy fantatra mazava ny fiavian'ireo vola miodina eny amin'ireny toerana ireny. Tsy misy ny fitakiana porofo ny amin'izay mety ho loharanom-bolan'ireo tonga anao transfert na andefa vola amin'ny laharana finday hafa na koa ireo anao petra-bola amin'ny laharan'ny finday na depôt eny amin'ireny cash point ireny. Tsy manontany mihitsy zay hoe avaiza ny vola ohatrany ahoana fidiram-bolanao, numéro fotsiny dia montant dia anaran'ilay olona misoratra amin'ny puce zay ihany fa tsy manadiady akoatr'izay. Eo 4 millions d'ariary. Misy mihoatra an'izay fa tsy zaka fotsiny hoe tsisy solde zany dia tsy atao fa misy tonga hatramin'ny 10 millions d'ariary, 20 millions d'ariary. Mandeha any amin'ny faritra ny ankamaroan'ireo vola be atao transfert na alefa amin'ny laharana finday hafa eo amin'ny cash point raha ny fanazavana. Misy sarany manokana ny fandefasana izany. Tsy maintsy entina eny amin'ny cash point ny finday raha toka manao ny depôt na manao petra-bola amin'ny laharana finday ny tena. Miankina amin'ireo opérateur téléphonique ny fetran'ny vola afaka mivezivezy anatina laharana finday iray raha ny fanazavana. Ao anatin'indray andro possible ampidirana foana iny zany. Mandra-pahatonga ny hoe tsy afaka ampidirana tsony tellement indray mametra hoe jusqu'hatreto ihany tafiditra amin'ilay telefona fa tsy zay. Fa zay mampiditra foana zay raha vao tafiditra amin'ilay telefona amin'ilay olona. Raha iverenana, araka ny tatitra nataon'ny Samifinina ny taona 2024 itetina mahery ny 760 miliary ariary no vola miodina eto Madagasikara no ahina ho vola maloto ary anaovana fanadihadiana ankehitriny. Niakatra avy telo eny io salan'isa io raha oharina ny tamin'ny taona 2024 izay nitetina 7.700 miliary ariary. Mifandray amin'ny sehatry ny vola mena ny 920 ny vola ahina maloto eto amintsika raha ny voalaza. Dia ny fanadihadiana ihany no mamakana ny tapany voalohany ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Manome fotoananao aorian'ny doka varotra fohy. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Telombrokolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy 2 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti reza Rossini ihany ny tsara e. Vito! Na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. Tavaveny indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Mamerina ny araba tomoko lahy sy tomoko vavy. Anoizatsika ny fampahalalam-baovao. Olona manodidina ny 200 maheno ny sitraka fizaha-maso maimaim-pona tao amin'ny CSB2 Antsirabe avaratry ny faritra Vakinankaratra. Tanjon'ny hetsika ny ady amin'ny fahajambana vokatry ny areti-maso Asotranina. Cool TV Antsirabe. Anisan'ireo aretina mahazo ny olombelona amin'izao fotoana izao ny areti-maso ary tsy mifidy taona izany fa mety ho voany avokoa na ny kely na ny lehibe. Arak'izany dia misy ny ady atao amin'ny fahajambana vokatry ny areti-maso Asotranina. Io ny tanjona apetraka ny Lion 7 First Madagascar izay manao hetsika mitety faritra amin'ny fizahana maso maimaim-pona ary anisan'ny sitraka izany ny faritra Vakinankaratra teto amin'ny CSB2 Antsirabe avaratra. Maro karazana ny areti-maso azo tsaboina
misy ihany koa ny tsy voatsabo itsono raha ny nambarany ity mpitsabo iray ity. Dia misy karazany betsaka zany ny areti-maso. Misy le tena areti-maso tsy azo tsaboana fa tonga dia mety mahajamba. Mety ohatra hoe anisan'izany le voadona tampoka reny tsy voatsabo ara-potoana. Dia eo koa le aretina izay misoko miandalana. Ohatra hoe ny problème de réfraction. Olona marary maso ka solomaso mivaolana amin'ny masony. Eo ihany koa ilay areti-maso cataracte. Zany hoe fanteran'ilay anakandria-maso tsikelikely dia lasa me fotsifotsy dia lasa me manjavona tsikelikely ny fahitan'ny olona ary miafara any amin'ny fahajambana. Eo ihany koa le hoe misy ny atao hoe glaucome, tension amin'ny maso. Etsetsetra misy maro be dia be le izy tsy voatanisy eto fa raha fitenina fotsiny dia hoe ny areti-maso rehetra zany a dia raha efa tsy voatsabo ara-dalàna dia mety atahorana hitarika eo any amin'ny fahajambana dia izay ny anton'izao fizahana maso eto izao. Fantatra ny andritra ny fanadihadiana natao fa rehefa miamitombo ny taonan'ny olombelona iray dia anisan'ny miaina arak'izay ihany koa ny fahafahany mahita sy mijery akaiky. Anisan'ireo taova saripady amin'ny vatan'olombelona ny maso ka rehefa tsy voatsabo ara-dalàna dia mety hitarika makany amin'ny fahajambana tanteraka. Amin'ny ankapobeny izay moa nanamboaran'Andriamanitra azy tsy tena hoe ny rehetra fa ataoko hoe ny 700 isan-jato angamba nozy ihany ny olona rehetra dia tadio fa miha antitra manaraka ny taona ilay taova ao anaty maso ao, indrindra ilay ataontsika hoe kristalaina le hoe anakandria-maso. Io anakandria-maso io mantsy somary souple izy io, miaina. Rehefa mijery lavitra ianao dia mibotsina izy na arakaraka ny distance jerenao zany dia mibotsina izy na kely ka rehefa miantitra ny olona dia izay le pouvoir d'élasticité moa filaza zay le izy mihetsiketsika ohatra mibotsina sy miaina zay rehefa mijery lavitra arakaraka ny distance na akaiky zay lasa miaina. Dia izay mampatonga ny olona rehefa mahazo taona manomboka eo amin'ny 400 taona mihoatra eo dia manomboka misy olana ny olona ny akabeazan'ny olona rehefa mijery akaiky. Iny le ataontsika hoe presbytie. Dia rehefa tsy mahita akaiky le olona dia tsy maintsy mandalo fizahana ohatr'izao mba hahafahana mamantatra hoe inona ny olana dia inona ny vahaolana mety aminy. Ohatra hoe mety tsy mahavaky soratra izy dia solomaso manahoana zany solomaso famakiana soratra omena anazy. Araka izany tena tsara afa-po tanteraka ireo ny sitraka ny fizahana mamaim-poana. Na ny consultation izay fotsiny aza dia efa hita be izay amin'ny fiainana dia izy tsy moa zany efa nisy ihany teto tamin'ny voalohany dia taty fa dia miverina fanorony satria hita fa misy avantage le zavatra, misy avantage dia tsara le opération ataon'ny zareo. Olona manodidina ny 200 mahery no ny sitraka fizahana maso maimaim-poana teto amin'ny CSB2 Antsirabe Avaratra, distrikana Antsirabe voalohany. Fankalaza ny andiany fahafolo amin'ny filantsana antsitrapo ny fikambanana France Volontaire Madagascar ka miompana bebe kokoa amin'ny fahasalamana ny lohahevitra amin'ny ity taona ity. Hovoizina amin'izany ny fampivelarana amin'ny lafin'ny fanatanjahantena izay miendrika fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny fahasalamana eo amin'ny firenena. Christian Dimby. Hanavao ireo hetsika firotsahana antsitrapo maro mikendry ny fampandrosoana. Ny eo anivon'ny fikambanana France Volontaire Madagascar manomboka amin'ity volana ity raha toka ny ato izany ny taona lasa vokatry ny valanaretana Covid-19 tanjona amin'izany ny hanomezana tantsoroka ny Madagasikara fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny firalahiana eo amin'ny Madagasikara sy ny Frantsay. Mahery ny valinjato isan-taona ireo mpilatsaka antsitrapo Frantsay tonga eto an-toerana ka nisehitry ny fahasalamana no hitondran'izy ireo ny farimbonan-tanana amin'ny fampandrosoana amin'ity taona ity. Raha ny nambarin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny France Volontaire Madagascar. Talohan'ny reny sy ny valanaretina Covid-19 reny zao dia nahatratratrany amin'ny valonjato ka hatramin'ny 1000 isa-taona ny mporotsaka antsitrapo Frantsay izay tonga mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Mahatratratrany amin'ny 320 isan-jato ny izay iraka hampanovana an'ireo mporotsaka antsitrapo Frantsay ireo zany dia eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, amin'ny sehatra ny francophonie, koa ny resaka hoe fahasalamana zany dia hatramin'ny 920 isan-jato ny mission an'ireo volontaire Frantsay ireo zany dia eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Anisan'ny zava-kendrena amin'ny fankalazana n'ity andro ity ny anasongadina ny lohahevitra mahakasika amin'ny fanatanjahantena izay mifandraika amin'ny fikajiana ny fahasalamana ary miendrika fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana. Maro araka izany ireo mpilatsaka antsitrapo mitondra ny anjara birikiny ho an'ny fampandrosoana ny firenena iray. Na eo aza izany, ilaina ny fahaiza-manao sy ny trekefa hijerena manokana ireo sehatra tiana ho ampandrosoana.
misy karazana association sy ONG misandrahaka manerana ny nosy afaka mandray volontaire. Izahay koa manana andraikitra ny amin'ny hoe mijery ifotony an'ireo karazana fikambanana mitady sy mikasa handray volontaire. Misy fepetrapetraka ahafahana mamaritra hoe ity fikambanana na ONG iray ity afaka mandray volontaire na tsy afaka. Dia reny fikambanana reny rehefa avy eo no manao contrat miaraka amin'ilay volontaire, manana karazana fiche de poste mazava tsara izy, amaritana ihany koa hoe hatreto no isahaninao, arakaraky ny fahaiza-manaoany sy ny traikefany ihany koa no hiatsona anazy. Satria tsara ihany hoe mifamaly tsara ny filana sy ny tolotra izay ho atolotra zareo. Hisy ihany koa nidinika hijerevana ny sata mifehy ny fikambanana Platsaka Antsitrapo anoloana ny France Volontaire Madagascar ho vondrona hiasy hiasa ho an'ny tombontsom-bahoaka na ny groupement d'intérêt public. Ahafahana manohy ny fanampiana ireo mpikambana sy asa sosialy fanaohatra izay, iroso amin'ny andian'ny fahaenany hetsika iarahana amin'ireo mpankafy golf eto Madagasikara. Hetsika maro natao ho an'ireo mpankafy golf no hita eny amin'ny CCI Vato. Fanampy Panazavana. Ny objectif en club dia fiarahan'ny olona mampapasony anazy zay amin'ny resaka ohatra hoe fitadiavana piesy, fifanampiana zany. Fa nefa koa manao ny œuvre sociale en club, manana calendrier izay tsy maintsy atao isaky ny ao anatin'ny herintaona zany misy calendrier anaovana ny œuvre sociale, fanampiana ny olona sahirana, ohatra hoe manao krismasy any amin'ny orphelinat ohatra fotsiny zany. Misy koa nefa hoe fizarana zavatra ho an'ny fizarana ohatra hoe botifotsy ho an'ny olona sahirana ka mety mila zany. Vava mikasika ny fandriam-pahalemana kosa indray, omby halatra 7 no nampidiriny zandary ambala-pamonjana na fourrière tao amin'ny commune ambanivohitra Alatsinain-Bakaro, district Andramasina. Olona 10 no voasambotra no ity raharaha ity. Olona iray tsara sitrapo no voalaza ho nampandreny zandary ny amin'ny fisian'ny andian'olona miara-miasa amin'ny fankana tsikelikely ny omby ao an-tanàna raha ny fanazavana. Mirana Clara. Ao amin'ny commune Alatsinain-Bakaro, omby miisa 7 tsy misy taratasy no nampidiriny zandary ambala-pamonjana na fourrière. Lehilahy 4 ary vehivavy 4 no voasambotry ny zandary no ity raharaha ity. Akoatra ireo omby 7 ireo, nahitana omby iray hafa no vonoina an-tsokosoko, izany hoe tsy nahazoana lalana ny namonoana azy tao amin'ny tranon'ireo olona voasambotra ireo nandritra ny fisavana nataon'ny zandary. Mpangalatr'omby iray ihany koa no maty taorian'ny fifampitifirana tamin'ny zandary ka nogiazana araka izany ny pasipoleta izay nampiasainy. Olona efa nigadra no niresaka halatr'omby ity namoiny ainy ity raha ny fanazavana. Araka ny loharanom-bavao, manana raharaha manodidina ny halatr'omby ireo olona voasambotra ireo, ka misy amin'izy ireo no mpangalatr'omby, misy ny mpanera omby halatra ary misy amin'izy ireo no voalaza ho mpividy omby halatra. Efa nigadra ny akamaroan'izy ireo noho izay asa ratsin'izay raha ny fanazavana trany. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tafiditra anatin'ny krizy politika sy krizy ara-pahasalamana tanteraka ny ao Haïti amin'izao fotoana. Mitombo nisan'ireo olona marary ny kolera ankilan'izay, mihitatra ny krizy sy ny fitokonana izay ataon'ireo mponina maro any an-toerana. Fanadihadiana ao amin'ny sariny France 24. Marary ny kolera avokoa ny fianakavian'ity vehivavy iray ity. Raha ny ao amin'ny renivohitry Pao-Prince manokana, mitomba hatrany ireo voamarina ho marary ny kolera. Serum no napetaka tamin'ity zaza ity vao nanomboka narady izy. Ny omby hatrany nefa ny aretina. Nanantona hopitaly izy ireo. Vao marina avy hatrany nefa fa maty ny kolera ny zandriny ity tovovavy ity. Vantany vao tonga tany amin'ny toeram-pitsaboana. Ireo toby manokana natao hitsaboana kolera izay nataon'ireo Médecins Sans Frontières no ahafahana manara-maso ireo marary raha ny fanadihadiana tao amin'ny Cité des Soleil. Manodidina ny 400 isan'andro ireo marary ny kolera tonga any amin'ireo toeram-pitsaboana ireo. Mitotalo 200 amin'izao fotoana ireo marary. 70 ireo maty. Raha ny antotanisa, natratra iray alina ireo maty ny kolera tao Haïti tamin'ny taona 2014. Ity aretina ity izay mifindra amin'ny alalan'ny sakafo maloto na fisotroana rano maloto ihany koa. Isan'ny famantarana fitrangana aretina ny areti-kibo izay mety hahafaty avy hatrany raha tsy misy ny fitsaboana haingana. Ity ady amin'ny kolera ao Haïti ity izay mifanindry amin'ireo fitokonana maro samihafa.
dia mifanadidina tany Haïti ny ano entintsika mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny ekipa ny Cool TV kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La farine ara-pahasalaman tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha inao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.